Ampifaliana trany ary tompoko lasy tompoko vava no iarabanantsika rehetra manaraka trany ity fandaharana politisy izay vokarinay eto amin'ny sioka ity amin'ny ity androany ity hovahintsika ato anatiny izao fandaharana izao. Andriamatoa Lolon'i Madagasikara, Andriamatoa Tsiebo Malio miarabanao tompoko ary mankasitraka sahady nanaiky ny fanasana ivahiny ato anatin'ny fandaharana. De miarabanareo ato amin'ny radio Tsioka. Zay vao sambany moa tena noho ny vahiny ato ary koa de misaotra nareo amin'ny zao fanasana zao. De miarahaba koa zany ny mpanaraka nyty vaovao ty, nyty fandaharana ty azafady. Mpanaraka nyty fandaharana ty zay inoana fa maro de maro anareo manaraka azy. Fa de eto moa zany mba ifanakalo hevitra sy dinidinika amin'ny nareo ato amin'ny radio Siokato zay averiko ndray mandeha fa voalohany tena zao no vahiny ato de tsy haiko hoe hosorana tantely ve ty sa ahoana androany de zay. Tonga soa ary Andriamatoa Senatora manatrany araba ho antsika rehetra ny tokantrano ary manasanao ampanajana sahady anaraka izany fandaharana izany hatramin'ny farany avy hatrany dia tombontsika ary ny fandaharana amin'ity androany ity amin'izao fotoana izao Andriamatoa Senatora eto Madagasikara ny fananganana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no andrasany rehetra amin'izao fotoana izao tafapetraka ary tafaverina amin'ny toerany ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay naharitra tokoa manahoana ny mety hoe fipetraka raha ny fahitanao azy an'ity fananganana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ity. Ya, misaotranao moa mametraka an'izay fanontaniana zay. Ya raha mahita moa zany namana ravaka fa ny zavatra ny tena nampiavaka zany ny fitondrana am'izao de mametraka mihitsy hoe ny toerana ray zay misy anao de ny zavatra ambony indrindra ao aloha de ny andraikitra sy ny adidy. Zany hoe niza omena toerana amin'ny toerana na olombo fidy izy na olombo tendry izy de takina aminy zany le atsoina hoe tamberana andraikitra. Takina aminy le hoe tsy maintsy misy vokatra. Zay ny mahatonga le gouvernemanta teo zany le ministre teo vao handray ny voatendry izy de manao fiainanana. Dia apetraka koa le hoe tombanezaka isaky ny 100 andro. Ireny zany de fomba fiasa hoe fanerena hanana vokatra na le hoe obligation de résultat. Ka ny zava-dehibe zany amin'Andriamatoa filohan'ny Republika Andry Rajoelina tsy de le hoe le olona ho tendrena ny fanendrena olona zany tsy de any ny tena zava-dehibe fa ny vokatra izay andrasana amin'ny olona iny. Dikan'izay zany ireo olona efa niasa teo dia tsy maintsy mandalo tombanezaka zany. Hoe nanomboka teto izy zao tamin'ny fotoana nanendrena azy de tamin'ny 100 andro voalohany nanahoana ny vokatra amin'ity olona ty. Zay manko le hoe contrat programme. Zay zany le fomba fiasa am'izao amin'ny gouvernemanta zay misy ka. Izy raha teo koa moa zany de mbola nanatitrantotra tamin'ny tany Tomasina farany teo fa hoe ny raha pirenena io tsy nanana kinamanamana na hoe havana fa ny olona zany de amy alalan'ny asany sy vokatra azony izay no anendrena azy. Zay koa no mety anesorana azy raha hita zany fa hoe fa tsy maharaka an'ilay dia sy le azakazaka makany amin'ny fampandrosona. Tia ny filoham-pirenena moa zany ny tena zavatra ny azy de hoe hanatratra ny fahatarana zay niainantsika niainan'ny firenena hatramin'izay. Izy raha teo koa nanao velirano eo anatrehan'ny vahoaka Malagasy ka zay zavatra zay zany izy moa olon'ny vokatra izy na hoe homme de résultat ny aminy de hoe zay zavatra lazainy zany de tsy maintsy taterahiny ka ny olona zay afaka hiara-hiasa aminy hanatrarana an'izay tanjona zay izay zany no alaineo ka tsy mahagaga. Za aloha tsy mahagaga raha ohatra ka hoe maka fotoana izy satria tsy tokony hafangaro zany ny hamaihana
sy ny fikoropahana. Azo eritreretina ve ny mety hoe fisokafana amin'ireo ankolafy hafa zay raha teo no andrasany be sy ny maro amin'izao fotoana izao? Io moa zany amin'ny hoe atao hoe principe républicain itsika zany misy an'le hoe ny mamehy ny raha-pirenena moa zany de ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana ao anatin'ny 450 moa de milaza fa ny vondrona maronisa ao amin'ny anteny mera-pirenena no manolotra ny prime ministre. De iny moa izy fa natolotry n'iny. Ka averin'andray mandeha fa hoe ny plasina ministre io de poste technico-politique. Eo zany aloha le hoe fifehezana an'ilay départementa technicienne zay. Fa na eo le ilana le fahaizana sy ny fahaiza-manao de tsy maintsy jerena koa hoe ity olona ty ve ka vonona politiquement ve izy vonona hanatanteraka ny zavatra voalaza ato fa tsy sanasiaka hoe ho sakana am'le asa tao am'le zavatra tao zany. Zay zany aloha zany no tena hoe tsy maintsy zay zany tsy maintsy lanjalanjaina de zavatra zay. Raha nevitrao ve zany hoe tsy tokony isy mpanohitra hiditra ao anatiny? Amiko zany raha niresaka ireo mpanohitra reo aloha la niresaka teneniny isan'andro mahainao manjery reo za aloha kelikely finoana ihany aho raha ohatra ka ireo no hanampy ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahana ny programma. Satria ireo olona reo dia ny zavatra verimberiny isan'andro de hoe tsisy zavatra mandeha eto tsy lahara-pahamehana ny programma ny fitondram-panjakana ohatra fotsiny zao na ny fanamboarana lalana de lazainy fa hoe tsy lahara-pahamehana, na ny fanaovana ny tohadrano regny zao de mbola tsy lahara-pahamehana. Za zany mbola tsy hitako hoe io moa ko samy manana ny fomba fijeriny ary samy manana ny fanaovan'ny politika fa azy zay za tsy hitsara an'izay aho fa zahay aloha de mahita fa hoe ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana am'izao de mamaly ny filana ary tena miroso amin'ny zavatra tena hoe manahira mitondra vahaolana hamehana. Ohatra hoe ny fanaovana an'ireny hoe varitsinjo, varimora, ny fanaovana an'ireny fizarana an'ireny hoe tosika fameno na le hoe transfert monétaire pour un développement humain moa zay moa ko filazana azy amin'ny terme technique, le hoe filets sociaux de sécurité. De ireny zany le vahaolana hamehana fa tsy mijanona am'izay ihany fa misy koa le vahaolana maharitra de hoe fanajariana fanaovana tohadrano hanondrahana tanimbary. Ohatra zao le hoe le tetikasa mionjo zao any atsimo agny sy ny tetikasa défi zany de hoe mifototra mifampiroboroboana ny fiveloman'ireo tatsaha piompy, tatsaha mpamboly ireny. Ary koa misy koa manao koa fanamafisana ny fahaiza-manao ny olonany ary indrindrandrindra fanomezana tombon-dahy ny vehivavy sy ny tanora. Zay zany tena songadina am'ireny. De izany rehetra zany de lazainy ireo mpanohitra fa hoe tsy lahara-pahamehana izy zany. Ka tsy haiko zany lahara-pahamehana aminy ka amiko zany olona sahala am'izany sarosarotra ihany hoe ny hiara-hiasa amin'ny fitondram-panjakana am'izao fa kosa zavatra misy zany ary zay foana manko ny ainana hatram'izay tsy voatery hoe olona tena hoe ao anatin'ny antoko ihany no handrafitra ny gouvernementa io fa mety olona ivelany antoko, olona tsy manao politika nefa vonona hanatanteraka ny programan'asa ao anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana. Le olona zany zay fa tokony fa rehefa tonga eo le olona na izy tsy mpanao politika fa rehefa tonga eo de tokony hatsapa izy hoe fonction politique zany ministre zany fonction technico-politique. Mety misy fandraisany ve satria adika hoe ho kajikazy ny fanemorana ny fifidianana be ny tanàna am'izay hoe fananganana ny gouvernementa izay? Ny kajikajy moa zany io miankina am'le hoe tanjona tiana hatongavany.
za ngamba tsy raha vo miteny hoe kajikajy moa tsika zany de fa misy hoe lafiny fa péjoratif zay zany hoe péjoratif moa no mandikana an'izany hoe efa hoatrany fa misy hoe hevitra hafahafa zany ao ambadiky zay fa ny mikasika le hoe fanemorana ny fifidianana io koa io za koa zany de gagy maheno ny teniny mandeha any amin'ny anao manjery sasany hoe io aneka ny aninareo reo ny fitondram-panjakanareo amizao dia tsy manan'olona atao candidat de ohatrany mampime ihany le izy satria raha natao ny fifidianana solo-mavabahoaka teo de ny ao amin'ny Irimara ihany zany hoe ao aminay zany no nandrakotra ny Madagasikara ray manontolo ka ohatrany olona ratsy nanan'olona zay tsy naharakotra andreo ane zay fa zany hoe ny sasany moa zany ny zavatra hitany ao aminy zany de heveriny fa hoe zay koa no misy aty ivelany aty aminay aty satria ry zareo ao neny tsy manan'olona matoa ry zareo tsy naharakotra ny ataoko hoe ny atsasan'ny circonscription ihany no nirakotra teo de dikan'izay zany misy pénurie de compétence angamba ny any tsy haiko fa de bon za moko tsy de fombako loatra no mitsara olona nambaratra am'izay fa hoe noho ny caution lafo loatra no efa vita programme sy ny sisa zao le izy ny atao hoe caution ce n'est pas un droit fa en tout cas dikan'izay raha ianao manana audience ianao tiany vahoaka ianao na ianao lany na ianao tsy lany fa mahazo mihoatra ny 10 isan-jato de miverina le izy zay zany mba tokony iny ane aroriakany le caution ary io caution io amiko de hoe karazana fiarovana mihitsy fialana am'le hoe olona le candidat fantaisiste regny zay zany de izy no koa entina koa zany fanampiana amin'ny atao am'le hoe entimanana sy ny rehetra zay zany fa ary ny za koa zany mahagaga anay raha natao le fividianana filoham-pirenena de nitabataba reo mbola tsy vonona mbola zao diovina aloha ny trano mila emitra io de zao ndray zany rehefa emitra ny fitondram-panjakana ndray le izy de mahita andareo tsy tokony emitra io ka zay niteneniko hoe nendry zareo tsy hoe ka le zavatra misy ka tena hoe misy tanjona hoe mba hitandreo hoe hisy fiantraikany am'le fiainan'ny firenena le izy tsy any loatra ny azy tanjona fa hoe ny azy zany fomba fiasany de hoe zay zavatra rehetra ka ataon'ny fanjakana de tsy maintsy toherina ninona eo satria zay zany aminy zay no mahampanohitra azy fa zay tokoa ve ny tena hoe atao hoe mpanohitra amiko aloha ny atao hoe mpanohitra zahay zao ny atao amin'ny fanoherana teo nelanelan'ny 2014 sy 2018 satria ny olona zay napetrakinay teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2014 zany ane tsy miafina amin'ny rehetra fa noho ny fanohanany zahay mi TGV no nahalany ny filoham-pirenena tamin'ny 2014 fa raha tsy nitohananay izy tamin'igny tsy ho nilany ary ny dila tamin'regny de hoe iara iasa entre 2014 sy 2018 am'izay zany 2018 ndray zany dia efa misy donna vaovao zany nefa moa vony tonga teo izy de ny zavatra nataony voalohany de ny tsipadaka tsipadoa lakany tana de reny moa ny vokany 2018 zany de fa zahay zany teo amin'elanelany zany ny fanoherana nataonay zany de voalohany de hoe izy tia zao ny zavatra nandrasan'ny vahoaka amin'ny amitsika amin'ny fitondrana zany de retoretore ohatra hoe tamin'regny zao nisy le hoe fisakanana ny olona tsy hilatsaka de reny moa nitarika an'le hoe tamin'ny avril 2018 regny fa zahay zany tao de niomana ny hiverina ao fitondrana zahay tsy nitaona ny olona handeha eny an-dalambe zahay tsy niteny hoe ny nangataka ny tafika handray andraikitra hanoka-panjakana zany daholo any zavatra tenenina am'izao hoe raisinareo tafika ny
ny andraikitrareo fa fitondrana ty efa tsy izy efa tsy fa zahay niombana hoe bon 2018 tsika maka ny fahefana amy alalan'ny fifidianana ireny moa zany de ny vahoakany tsy adaly tsy ny zavatra teneninao ane ny tsaran'ny vahoakanao fa ny fihetsikao tsy ny zavatra natao zavatra ataonao androany tsy zavatra nataonao taloha satria ka ny fanoherana amizao zay de hoe fanoherana zany de hoe contre pouvoir zany hoe aroriaka zany an'le fitondrana io hoe misy tafahoatrany nataonareo fa retoreto zahay kosa tsy manaiky fa amitsika zao zany tsy any mihitsy le izy tsy zay ny zavatra misy fa de tena hoe fanoherana botolo ary tena hoe ninonino nataon'io fitondrana io de tsy maintsy toheritsika zay eto moa ianao namarina azy Andriamatoa sénateur mandeha ny feo fa misy ny fivakisana eo amin'ny vondrona Irmara hita sy tsapany rehetra zany teny amin'ny antenimieram-pirenena teny manao ahoana ny mety fahamarinan'izay sa ve misy fandaminana ao aminareo hoe ireto aloha no alefa sy ny sisa io moa zany ny olona indrindra ny ao fanoherana zany rehefa izy zany efa hoe fa lany aiky ataoko hoe efa tsy hitatsony zany ny angle hoe hanakianana an'ilay fitondram-panjakana de tsy maintsy mamorona zavatra zany voalohany indrindra ny ao amin'ny tokonay ao io misy ny atao hoe bureau politika zany ao moa zany misy an'izay io zany no mandinika hoe ao nasiona ny fomba tondanana izy de ao anatin'io mpikambanao daholo zany zahala aminay zao zahay olombofidy membran'io zahay ao anatin'io bureau politika io de ny zavatra rehetra zay tapahina zany dinihina miaraka ao dia atao ny adihevitra ao anaty ary ny mampiavaka ao aminay zany tsisy misy zany hoe fanapahakevitra olotokana na olombitsy zany iarahana misy statut zany izy de ny zavatra voasoratra ao anatin'ilay statut ireny no arahana zany de hoe misy ny instance de concertation de misy zany hoe misy le mamolavola zany de misy le hoe délibération hoe manapa-kevitra de tanterahina zany le fanapa-kevitra ka ny zavatra rehetra zay misy tao amin'le hoe ny fametrahany hoe ianona no ataon'izao ianona atao ireny efa ny arahana napaka ary ny ekena rehetra tao io ane nasahala amin'ny tokantrano anankiray ny ao tokantrano ao zany ny ray ny reny sy ny zanaka io tsy maintsy misy ane ny ady hevitra ary tsisy zany hoe mitovy hevitra foana rehefa ny mpivady sy ny zanaka sy zany sahala am'izay koa ny fikambanana na nareo amin'ny société civile koa ny sahala am'zany fa ny zavatra kosa ny zavatra hitambarana kosa aloha de hoe tsy maintsy misy ny fandaminana tsy maintsy misy ny marimaritra iraisana satria amboniny zavatra eritreretiny ny ambition'ny tsirairay zany amboniny ambition'ny tsirairay de ny tombotsoa amboniny firenena satria izay zany no anaovanay velirano zahay rehetra ao hoe ninonina zalahy ambitiontsika personnel tsika io vahoaka io miandry tsika hoe ahoana ny hanatanterahana ny zavatra rehetra nlazay ny filoham-pirenena tamin'ireny propagande regny ary koa ny zavatra nylazaitsika tamitsika zay nirotsaka ho fidina zay zany satria ao aminay zany aminay ao amin'ny TGV sy amin'ny zay ny Irmara moa zany de fitambaran'ny vondrona toko zay miaraka amin'ny filoham-pirenena zay de hoe majorité présidentielle de hoe ny ao zany de mazava hoe ny toerana politika zany na io ianao député na sénateur na ministre na gouverneur sy ny sisa de hoe io tanjona ary fitaovana tsy tanjona zany tsy tanjona le toerana politika fa fitaovana entina manatratra nyray tanjona de ny fampandrosoana ny firenena fampandrosoana misandrahaka amin'ny
sarangan'olona rehetra sy ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara. Rehefa zaho zao hoe tonga amin'ny toerako zao mahaolo bofidy ahy teo za tsy miteny hoe tratrako le tanjona no fa eto zao de ity no fitaovana entiko hanatrarako an'le tanjona de mbola hazavaiko rehefa aveo moa zany ny hoe inona marina moa ny andraikitry zany loko olona zany fa raha ny teny ianao hoe misy ny disadisa zay le hoe spéculation hoe hevitra amboamboarina zany entina hanaovana manipulation de opinion publique koa io fa io fa miady io fa mifanipaka reny olona reny zany fon'izy teo amin'ny fitondrana ny ainany zany ry zareo tao amin'ny antokony isy azy hoe samy miady hahazo ny toeram-boninahitra satria am'ireny olona reny ny voninahitra sy ny tombotsoa no ambony fa ny adidy sy ny andraikitra zany ambika amin'ny zavatra fa ny aminay ny adidy sy ny andraikitra sy ny tamberina andraikitra ary ny fahazahona vokatra zay zany no tena hoe fomba zay zany ny samy manana an'le fanabeazana ara-politika ny azony io zany fa zay ny fanabeazana ara-politika ao aminay ao amin'ny TGV zany zavatra. Am'izao fotoan'izao hita sy tsapa ary tsy azo ty tsy hita ny fahasairanan'ny vahoaka malagasy io ny délestage izay mitohy ny rano tsy misy ny jiro tapaka ny lalana ratsy satria ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra isika izao mikakaiky ny rehetra manahoana ny mety hoe politika anareo am'izao fotoan'izao moa tafapetraka tsara mihitsy ny olona rehetra ny fitondrana manana maro anisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena manahoana ny famahana ny olany malagasy satria napetraka ireo malagasy teo amin'ny toerany avokoa ny olon'ny filohan'ny repoblika aizany valom-babena ho azy reny am'izao. Ya, marina tokoa zany filazanao zay. Fa ary zay koa ny mbola mampiavaka ny fitondram-panjakana am'izao de voalohany izy tsy mikipy manoloana ny fahasahiranam-bahoaka. Izy tsy hoe rehefa ho tonga ny fampelezan-kevitra zay izy vao midina eny fotony manao mijery ny fahasahiranam-bahoaka ka rehefa lany indray zany de hadiny koa le andraikitra zany manko ny fomba fanaovana politika hatramin'izay fa ny fitondram-panjakana am'izao tsy manao an'izay fa ny azy vao hoe teo zao vao nilany ny filohan'ny repoblika hatramin'ny 2019 roa andro taoriany nanaovan'ny fiainanany izy tonga de nidina ny androya nijery n'le hoe inona sinona ny vahaolana maharitra amin'ny fanidina am'le hoe kere sy ny haintany de nanao le lavadrano ary nanao an'ilay fantsona entina fanondrahan-drano zany le pipeline de raha tsika mahita moa zany fa vao teo misy herinandro zay efa nidina tany ny prime ministre de tena nahita fa hoe efa mipetraka ilay bassin handraisan'le rano avao efaho sy hitondrana le rano makany Ambovombe. Ohatra raisiko zay ka tiako lazaina am'izay de zao ny olana ny vahoaka sahirana fa ny fitondram-panjakana zany tsy mahandry andro tsy mahandry alina mitondra ny vahaolana maika satria n'olona kosa tsy afaka hiandro hoe vita ny tohadrano atsy vita ny fotodrafitrasa ato zay vao hiandry an'izay fa misy le hoe fitondrana lay vahaolana maika. Ny teny ianao teo hoe momba ny jirama effectivement tena io le hoe inona moa zany filaza azy amin'ny teny frantsay hoe c'est un problème récurrent zany hoe ny zavatra iainantsika am'izao zany dia ny fisian'lay hoe ny tsy fisian'lay hoe politika manana fomba fijery mahay mialoha lalana na le hoe vision prospective hoe rehefa misy manangana ho fotodrafitrasa androany de efa mieritreritra hoe afaka 10 taona afaka 20 taona raha androany ka misy olona 10 no mampiasa an'ity
afaka 10 taona io mety miakatra ray alina, afaka 20 taona io mety miakatra ray hetsy. Zay zany le izy zany zay. Zay le hoe fomba fijery mahay mialoha lalana. De zay tsy midika hoe manilika andraikitra. Zay tsy midika hoe nohony nataony taloha nahatonga an'izao. Na de marina fa misy andraikitra ifampizarana ny eo. Fa ny zavatra misy am'izao zany. De miditra misy le hoe fidirana am'le hoe transition énergétique. Zany hoe fampiasana anareo angovo izay azo havozina. Na le hoe énergie renouvelable. Hoe resaka parc solaire zao. De io koa le hoe tetikasa amin'ny rian-drano. Ohatra hoe le tetikasa saofika, tetikasa ivolobe. Regny zany. Satria le izy na ahoana tsy nataotsika raha mbola iakin-do lava am'le hoe angovo solika io énergie fossile de tena tsy ho tafavoakatsika. Tsy ho tafavoakatsika. Fa kosa io koa de hoe tsy tonga de azo elana androany io fa mandeha am'andalana. Zay de hoe transition énergétique. Amin'ny hoe misy teteza mita zany. Makany. Ka am'izao tsika ora itenenantsika zao, fotoana itenenantsika zao napiakarinay eto Antananarivo daholo, napiakarin'ny tale général eto daholo zany ny tompon'andraikitra rehetra eran'ny Madagasikara. Ohatra zao tamin'ny Fakomaly aho hitako eto ny chef secteur Osakara. De hoe inona hono ataonareo? Zay izy tonga eto na mivory eto zahay zao mandinika hoe amin'ny ambaratonga rehetra. Zany mbola tsy nisy hatram'izay. Taloha zany de ny directeur régionaux ihany no miakatra. Fa hatramy chef secteur any amin'ny district zany karneto inona marina ny fototry ny olana ty. Satria misy ny olana itambarana. Fa misy koa ny olana samihafa araky le toerana zany. Zay le hoe problème spécifique. De eo zany no anisan'ny anankiray koa zany hita hoe vahaolana mba hampihenana ny filana ny fandaniana hoe hampihenana ny fandaniana ao amin'ny jirama de le fampiasana n'ilay menaka mavesatra. Le hoe huile lourde zany. Ka io rehefa misy ny fanovana goavana tao tsy maintsy misy ny olana majinijinika mikasika an'izay. Zay moa araky le teny misy fitenenana il y a pas de changement sans douleur. Rehefa ohatra hoe rehefa salamolona marary io rehefa tsaboina le olona mena fanafody atao piqûre tsy mety de farany fandidina no atao. Ka rehefa didina le olona tsy maintsy maratra zany izy aloha. De zairina zany. De miandro fotoana maharitraritra zay vao sitrana le zaitra, zay vao salama le olona. De tsy maintsy manao rééducation, tsy maintsy mandalo am'izay toerana zay zany ny jirama am'izao. Maka mesure volontariste hoe maka fepetra henjana, mety makarary ny sasany, fa mila miaritra aloha tsika, zay fa hiditra am'ilay fanovana. Sahala aminay zao ao amin'ny tamin'le fandaninan'le loi de finances rectificative teo, maro aneny nanankenan'iny. Hoe fa maninona ny resaka jirama no le subvention le fanampiana ny jirama io zany. Minona no atombo de navalinay hoe mba azonareo saintsainina moa zany ny fiantraikany any amin'ny vahoaka. Raha ohatra ka foanana ty am'izao aza efa mikaikaika ny olona amin'ny saran'ny kilowattheure. Ka raha foanana an'io de fois 2 ny vidin'io mijiro sy rano io zay ve ny tadiavina. Ka mbola neo fanoherana ihany no nanao an'io. Ka nareo ve zany ho ny tena tanjonareo de hoe atao zay tena hahasahirana ny vahoaka io, atao hoe zay tena hiakaran'le vidim-piainana, am'izay sosotra le vahoaka de mirongatra de miongana. Aniny le tena tanjony sasany. Satriny rehefa izy zany tsy eo amin'ny fitondrana, satriny mihitsy hoe tena hikaikaika tsy ho ny hitombo le fahasahirana ny vahoaka
de am'izay mora ho azy ny taonan'ny olona hoe nandalambe hanongana le fitondram-panjakana. Fa ianareo mpitondra fanjakana reo tokoa moa zany andriamato senateur miaina reny zavatra iainany vahoaka reny koa ve ianareo resaka kerentsika teo tsy any andro intsony sisany kere fa efa eto Antananarivo mihitsy ny kere am'izao fotoana izao mety hoe miainan'izay koa ve ianareo? Hitanao namana ravaka ny tenako zao a zaho no sénateur fa ny raha lahiko ny anabaviko ny fianakaviako ndolo olo-tsotra daholo zaho sénateur aho zao a afaka rotaona eo zao de miverina olo-tsotra raha ohatra ka efa tsy mirotsaka tsony aho nagnano verina tiako atongavana ny toerana politika mandalo io fa ianao a ny zavatra iainanao ny zavatra angatahina aminao dia ny hamahany olany reo vahoaka reo zay ny le teneniko aminao teo hoe io arakaraky le kolotsaina politika ny azony amle olona raha ny andraiky raha ny tombotsoa sy ny voninahitra no atao ambony de mikipy sy marenina manoloana ny fahasahiran'ny-bahoaka ianao fa raha hoe le tamberina andraikitra zay le hoe redevabilité sociale, reddition des comptes, obligation de résultat, rehefa zay no atao ambony de ianao za aloha de tsy afeniko aminao namana ravaka fa za de tena tsy mandry raha mandinika le fahasairana anao zany misy anahy eto Antananarivo moa zao a de ny riapefoloha zany de akaikiny Andavamamba igny de miaina le fahasairana vahoaka de miresaka amin'ny président Fokotany miresaka mana ahoana ty président inona ny zavatra de ny zavatra resahiko eo a hoentiko koa resahiko any amin'ny mpanatanteraka zay ny andraikitry ny famiditra sady tsika zay amin'ny andraikitry ny sénateur zany hoe zay de hoe fonction de représentation telo manko le andraikitra fonction législative mandany lalàna fonction de contrôle manaramaso lay asan'ny exécutif de fonction de représentation mbola misy fanefana zany ny sénateur fa efa hoteneniko eto velo isany rasana orina kely ho resantsika vetrany mihitsy izy satria efa manomboka mandeha ny fotoana efa voapetraka ihany koa ireny solombavam-bahoaka sy ny sisa inona tokoa andriamato sénateur ny tena hoe mampiavaka ny andraikitra zany hoe sénateur sy député izany radiony fanabeazana sika ho an'ny olo-pirenena tsara-pahafantarina ho an'ireo olo-pirenena ny mahasamihafa sy ny hoe itovizany andraikitra ny rotonta zany ny marina zany satria hoe ny eto amintsika moa zany a dia ny parlement bicaméral zany ny enatsika nanomboka tamin'ny taona tamin'ny lalam-panorenana tamin'ny 92 tamin'ny 3e république zany de hoe parlement bicaméral de misy le hoe chambre basse ny assemblée nationale chambre haute ny sénat nisy ny tovizany de hoe voalohany aloha samy mpanao lalàna samy mpanaramaso ny gouvernemanta zay le hoe fonction de contrôle de samy koa misolo tena ny vahoaka le mpifidy azy zany zay le fonction de représentation fa ny an'ny sénat zany dia ao amin'ny andininy faharaiky amin'ny valopolo ao amin'ny lalam-panorenana zany de milaza fa hoe ny sénat zany no misolo tena ny vondrom-bahoaka ty njara-pahefana zay zany hoe le sénat représente le collectivité décentralisée vondrom-bahoaka ty njara-pahefana sy ireo vondrona ara-toekarena sy ara-tsosialy reny koa zany reny ataotsika hoe ny ONG zany ny ONG misy manao asa sosialy sy asa famokarana regny ny reto zay rehetra hoe mikasikasika ny toe-karena sy ny ara-tsosialy zany de ny sénat zany misolo tena an'iregny zay ny andininy fa raiky amin'ny valopolo de ny andininy fa telo amin'ny valopolo koa zany de milaza koa fa ny sénat koa zany mpanolotsaina ny gouvernemanta zay zany mampiavaka zay zany le izy ka am'zay zavatra zay de izahay zany eo amin'ny lafiny resaka fitinjara-pahefana hoe fijerena hoe
ahoana ny fizotran'ilay fampitana ny enti-manana transfert de compétence fampitana ny fahefana transfert de compétence sy fampitana ny enti-manana transfert de ressources any amin'ny vonimboka sy ny raha-pahefana. Raha miresaka vonimboka sy raha-pahefana atsika de ny faritany, ny faritra sy ny commune. Faritany moa ao lalapan'ireny izy de mbola ao anatin'ny faritany fa ny tena hita tsika am'izao aloha de ny commune sy ny faritra, commune sy ny région zany. Ireny zany no hoe vonimboka sy ny raha-pahefana. De ny anjaranay zany zay le hoe maha solotena misolotena ny vonimboka sy ny raha-pahefananay de hoe mijery zahay hoe io zao hoe misy le fampitana ny subvention zao any amin'ny commune raha ny entre ny 2019 sy amintsika miteny zao zany de niakatra 100 le subvention sahala am'izay koa ny any amin'ny région. De zahay zany mijery hoe ahoana mijery ny ao amin'ny anina zany ny ao amin'ny exécutif hoe ministère-ny atany sy ministère centralisation hoe manahoana ny fandehan'ny fifandraisana eo amin'ny ministère piahy sy reto vonimboka tsy ny raha-pahefana reto. De zahay koa rehefa tonga eo manontany mijery nyreo ben'ny tanàna sy ny faritra ny gouverneur hoe ianareo manahoana ny fampiasana an'ireny ny reny subvention reny zany, inona sy inona daholy ny fidiram-bola ato satria zao manko ny subvention zany tsy zany mihitsy no hampandroso ny vonimboka tsy ny raha-pahefana fa ny fampiasana ny enti-manana eo any fotony na le hoe utilisation de ressources locales. De zahay zany ty zany aleoko zany tena maka ohatra mivaingana mba hampazava azy aminao. Ity législature niainanay ty agnatin'ny telotolona sy tapan'izay zany de efa any amin'ny 800 mahery agny mba tsy zany hoe 700 ny commune nanaovana fanamafisana ny fahaiza-manao na le hoe renforcement de capacité amin'ny lafiny fitantanana, amin'ny lafiny fahaizana amin'ny fampiraharaha amin'ny mpiara-mombonatoka zany hoe le partenariat zany. Atria tena olana misy manko matetika zany lay ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminao misy orinasa, misy mpandrarahara toe-karena zany anatin'le commune fa le hoe fiaraha-miasa amin'iny ka hazahoana vokatra maharitra zany tsy de mbola marisarisa zany. De anjaranay zany miaraka amin'ny mpiara-mombonatoka zany hoe prestataire de service ohatra sahala amin'ny EISA zao sy ny institut national ny décentralisation ny FDL de ireny zao ohatra zao zahay zao tany Sambava de ny ao anatin'ny maire sy ny président ny conseiller ao anatin'ny faritra Sava zany de nanaovana an'izay renforcement de capacité zay. Sahala am'izay koa tany Maivatanàna ny ao anaty faritry Betsiboka, tany Ampefy ny ao anaty faritry Itasy, de farany teo ny tena komity zany tany Toliara de nanao an'izay koa andreo ben'ny tanàna ny Toliara 1 sy Toliara 2. Ny any faritra Antimo andrefana moa be loatra le faritra de nizarana roa zany fa zahay zany zao rehefa mipetraka koa ny ben'ny tanàna vaovao de tonga de zay koa rehefa programanay miaraka amin'ny iza fehiny de zao de izy ny anina zany ny asan'ny sénateur zany de manao tena hoe mijery fotony ary mamorona mihitsy zany mitady fomba tena hoe
ahoana ny ahafahany reto vondromboaka tsy nara-pahefana reto a hahavelo tena hahavelo tena zany a sy hahafahany zareo a hapiakatra hatrany a ny fahafahany mamokatra sy ny fahafahany fiaina zany fitsinjaram-pahefana zany de eny andaniny koa zahay koa zany de tena manara-maso ny atao mpanatateraka hoe itsika zao miditra amle hoe fa décentralisation émergente na le hoe fa tsinjaram-pahefana miabo zany ka ny zavatra nylanina le texte nylanina reto satria misy manko le hoe plan national pour décentralisation émergente manahoana ny fizotrany toa mizotra araky ny tokony izy ve sa aiza ho aiza ny fanatanterahanazy izay zany a ny tena hoe asa ataonay ary ny tenako zao de tena sarotiny aminio sarotiny rehefa manao travaux de commission zany misy lalàna atao regny na zahay zao hoe amizao intercession zao io de makany amin'ny ministère zay a de miaraka amin'ny ministère ao zany le technicianinao ny SG na ny DG de mandinika hoe bon aiza ho aiza ny chronogramme nanatanterahana ty zavatra ty de atoro zahay ne ary amin'ny commune Salam zao reto ny doléance azonay ka inona no hahatonga ny reto de inona ny vahaolana entinareo zay zany ny zavatra nataonay andritriny zay telotona zay tena zava-dehibe ve zany Andriamatoa olona ny tena hoe fametrahana izany sénateur izany ny ahafantarana moa zany ny maridefy entina andrefesana hoe ilaina sy tsy ilaina de ny vokatra hoe ty sahala amty stylo ty zao raha noratako ty zany mbola mandeha de ilaiko ty fa rehefa tsy mandeha tony izy de fa tsy ilaiko zay sahala amizay koa zany zavatra de amizay de zavatra niteneniko taminao teo zay zany ilaina ve ny hanaovana hanatsarana ny fahaiza-manao ny olombofidy ilaina ve ny fahaizan'ny olombofidy a ifampiraraha ampiarahamoninatika ka hahafahany zareo a mamokatra ny enti-manana any fotony hitondra fampandrosona anjaratsika zany mamaly an'izay a fa raha ny fijerinay azy aloha dia zahay a rehefa natao reny fanatsarana fahaiza-manao amy fitantanam-bola fotsiny ohatra zany de tena mihena mihitsy a ilay hoe fiantsoan'ny Bianco na fiantsoan'ny Renanina regny be ny tanàna regny satria tsy de hoe ka lehibe ny tanàna zany manana hevi-dratsy hanodikodim-bola fa ny hoe ny tsy fahaizan'le procédure hoe zavatra tokony ho soniavin'ny ohatra hoe ny comptable ny trésorier communal de ny be ny tanàna manao soni azy de izay fotsiny ene de fa fandikan-dalàna zay de zay zany de fa olana ho azy zay zavatra zay ambatrana ny fandarana sika Andriamatoa sénateur inona ny mety ho afatra ao an'ireo mpiaino atsika nandritra izao fivaniananao tato amin'ny sioka izao ya voalohany indrindra moa zany de mamerina ny fisaorana anareo ato ary tena mahafinaritra le ady hevitra hafa ihany hita ihany hoe miavaka ny ilay ady hevitra aminareo atao société civile zay ataoko hoe société civile tena mijoro amin'ny maha société civile azy satria io moa misy koa ny société civile sasany zany a ohatrany lasa ampiasain'ny mpanao politika fitaovan'ny mpanao politika koa zany igny moko azy ny azy fa ny ato zany de tena hita mihitsy hoe mipetraka mihitsy zany amin'le maha hoe zahay a de olona ny asan'ny société civile zany de tena hoe io moako aleo tena jereko aty mihitsy le asanareo so de enina hoe rafitra zany a tsy miankina amin'ny fanjakana ary tsy mitady tombotsoa ara-bola zay le hoe structure non étatique et à but non lucratif natao zany mba hitondra anjara biriky ho fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ka manao ny asa ataony zany a de tsy manavakavaka na tsy zay le hoe hors champ partisan zay zany le izy de tena voapirofo zany izy amizao fa nareo ato amin'ny sioka zany de manana an'izay ary le lafiny fanabeazana
tena hitako omenareo tombondahiny zany le lafin'ny fanabeazana ato de zaho zany de mahafinaritra le zavatra zay ka ny teny ho an'ny mpihaino zany de amy maha olo-pirenena sy amy maha de tsotra hoe itsika tokony hanana hotony ary hanana fitokisana ny fitondram-panjakana. Fitokisana satria raha ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy de olona mitana ny teny nomeny ary ny azy de zavatra lazainy de tanterahiny. Io fanatanterahana io tsy atao petatoko. Io fanatanterahana io tsy atao hoe zara fa vita. Tsy de hoe le fahavitan'le izy zany no tanjona fa ny fahavitana mifanaraka amy fenitra tena hoe manara-penitra zany ka haharitra ary hisy tombotsoa ho an'ny daholobe fa tsy ho an'ny olo. Ohatra zao ny eny Tanamasoandro misy le hoe akohonana amy rindra io zany. Io de hoe vahaolana maharitra io ialana amin'ny le hoe fivangongoan'ny olona amin'ny eto Antananarivo. Zay le hoe exode urbaine zany io. Ary io koa zany tsy natao hoe ajoro eo le trano de io fa ao daholo ny ministera rehetra. Ministeran'ny ny secrétaire d'État mikasika ny tanàna vaovao ao koa ny fambolena satria tsy maintsy hofanina le olona zany asina fotodrafitrasa eo ahafahany ny mamboly. Ao koa ny fahasalamana asina tompo fahasalamana izay le fomba fijery hoe fomba fijery lavitra sy mitsinjo zavatra tena hoe haharitra zay zany ka mandalo fahasahiranana atsika marina zany fa io fahasahiranana io ny fitondram-panjakana tsy mijery fotsiny fa mitady ny vahaolana ary ny vahaolana tsy maintsy ho hitatsika io ary efa manomboka araky le teneniko teo raha ny ao amy Jirama ao amizao de zay le ohatra ny teneniko teo mandalo le fandidina zany. Le fandidina tsy maintsy marary io fa tsy maintsy miaritra marary tsika raha te ho sitrana fa tsy tokony zany ho azon'le resaka fandrebirebena sy le hoe fandranitana sy ny fiantsina ataon'ny mpilalao politika satria misy manko ny mpanao politika misy ny mpilalao politika ny mpilalao politika rehefa tsy ao amin'ny fitondrana izy de tsisy zavatra mandeha. Ireo milaza hoe tsisy zavatra vita tsisy zavatra mandeha ireo ny vao mena toerana nereo tonga de mivadika ny resakany. Zay foana moa mpanao politika. Tsy sahala aminay zao teo nelanelany 2014 sy 2018 tsy nieritreritra mihitsy zahay hoe hitady toerana zany fa ny hiverenany amin'ny fitondrana amin'ny fomba ara-dalàna zay nenay. Ary zahay tsy nieritreritra hoe hanonga-panjakana zany. Zay le mpanao politika zay. Fa le mpilalao politika de hoe rehefa tsy mitondra de tsisy zavatra atao zany zay fomba rehetra zahoan'le fahefany. Zay le mampiavaka ny homme de pouvoir sy ny homme d'État. Zay. Am'izao fotoana zao miazakazaka ny olona ho ministra manao ahoana Andriamatoa Tsiebomalo? Zony tsirairay ny mitady toerana zay heritreretiny fa hahafahany mitondra anjara birika fampandrosoana ny firenena. Fa io moa zany dia araky ny voalazako teo maro ny masotsivana zay jerena amin'io fa de ny tompona andraikitra am'izany moa no tompoteny farany. Edy ary makasitraka anao ny vahiny sy ny zara izay faneho-kevitra teo ihany koa ny fanabeazana fampafantarana ny olo-pirenena ny makasika an'izany hoe andraikitry ny loholona ina ny mampiavaka azy sy ny zavabita tao anatiny izay telo taona sy tapan'izay Andriamatoa Senateur. De misaotra anareo ato amin'ny radio sioka de mba hisioka hatrany ny rivotra madio sy ny rivo vaovao ny rivotry ny fanabeazana ato amin'ny radio ty de mandra-piona amin'ny manaraka andray fa de ohatrany mampazoto ny vahiny ato amin'ny radio sioka
raha izao no fandehan'ny adihevitra to eny ary tompoky lasy tompoky vavy makasitraka antsika rehetra tany tokantrano naharitra ny jery sy ny aino izany hatramin'ny farany a ny eto amin'ny sioka dia misokatra ho an'ireo antoko rehetra na ny manohana na ny manohitra ny fitondrana ao anatin'izao fandarana politisy izao aza misalasala mihitsy miditra mivantana ao anatin'ny page Facebook ny sioka raha maniry vahiny ato anatin'ny fandarana mametraka ny mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoky lasy tompoky vavy